Dia fandray zay avy etỳ amin'ny ekipany Meteo Madagasikara mandroso tokantranao amin'izao alina izao manolotra ny arahaba tompoko noho ny fisian'ny front ao atsimon'ny Madagasikara ao dia ambany tsindrin'ny atmosfera vokatr'izay dia mitohy ny orana tandrifindrahona ny amin'ny tapany atsimo raha toka ahazorana miatoato kosa ny tapany avaratra amin'ny ankapobeny dia saika anjombona ny andro eto Madagasikara mariana hatrany ihany koa fa mbola tsy tena tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana fahavaratra tsika amin'izao fotoana izao fa any amin'ny voalohan'ny volana novambra no any izany izay ny amin'iny ary fa toy izao ny mety toetry ny andro no vinavinaina ho an'ny rapitso hoe atombokantsika avy hatrany amin'ny maraina dia ho avy ny orana ny aty Sava Analanjorofo sy Atsinanana raha toka andrahoana ny andro ary mety arahana orana tandrifindrahona indraindray ny faritry ny afovoatany iray manontolo atoraka izany ihany koa ny avady fafito finanty sy atsimo Atsinanana hanao orana tandrifindrahona kosa ny faritany Toliara sy ny faritra Iorombe fa ifandimby eo ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra sisa raha ho an'ny hariva kosa indray dia andrahoana ny andro ary mety ho arahina orana mihitsy izany ny aty Antalasy sy Analanjorofo fa akaendrika tandrifindrahona izany ny aty Nosy Besambrano mahazo an'izany ihany koa ny faritry Melakiny ny faritany Antananarivo Fianaratsoa ary Toliara ifandimby eo kosa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra sisa 13 degré celsius ny maripana ambany indrindra no tombanana ho an'ny rapitso hitantsika aty Vakinakaratra eo amin'ny 15 degré celsius eo kosa ho antsika eto Analamanga sy ho anareo any Fianaratsoa any ny maripana mafana indrindra kosa indray dia 9 degré celsius hitantsika aty Antsohy ny faritry ny afovoatany dia eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 14 degré celsius raha mikasa ivoaka ivelan'ny Madagasikara kosa renao dia toy izao ny mety toetry ny andro ho andreo tanàn-dehibe sy nosy manodidina antsika hibalika be ny masoandro any Paris sy Milan fa ifandimby abrahona izany any Nairobi ahazorana tandrifindrahona mety araha ikotrika kosa ny any Johannesburg fa ho avy ny orana ny any Bangkok ifandimby ny rahona sy ny masoandro any Maurice sy La Réunion raha toka ho avy ny orana ny any Seychelles sy Comores dia izay indray ary ny mamarana ny fotoanantsika mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika rehetra veloma tompoko.